Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly-miarabantsika ry avaka tratra ity talata faharoapolo ny volana janoary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny fiasan-tsaramaso araka ny marika. Marika toko fahatelo, marika toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Marika toko fahatelo andiny fahafito ka hatramin'ny faharoambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy mba hampianany iny laha teo ka nakany an-dranomasina. Ary nisy olona maro avy tany Galilea nanaraka azy, ary nisy olona maro koa avy tany Jodia sy Jerosalema sy Edoma sy tany andafin'ny Jordana ary tamin'ny tany manodidina ny Tiro sy Sidona nandray izay zavatra nataony dia nakeo aminy. Ary izy nilaza tamin'ny mpianany mba hanisy sampy kely hiandry azy noho ny habetsahany vahoaka, fandrao mifanety amin'ireo. Fa efa nahasitrana olona maro izy ka dia nifanety taminy mba hanindry azy izay rehetra manana aretina. Ary ny fanahy maloto raha nahita azy dia niangovoka teo anatrehany ka niantso hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ary nandrara azy mafy izy tsy hanao izay ahafantarana azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Vao manomboka ny asany Jesosy amin'ity tantaran'ny Marika ity ry havako malala. Mizara roa tsara ilay tantarain'ny Marika, andininy fahafito sy ny andininy fahavalo ary andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoambin'ny folo. Tapany voalohany dia miresaka ny fiazakazahan'ny olona nanatona an'i Jesosy. Fiazakazahan'ny firenena samihafa nanatona an'i Jesosy. Ny Edomita tao, ny mponina tany amin'ny Tiro sy Sidoma, izany hoe tany efa jentilisa efa ivelany faritany jiosy. Ankoatr'izany moa ny teo Galilea, ankoatr'izany ny avy any Jodia sy ny firenena maro nanaraka an'i Jesosy nandrea ny zavatra nataony. Aseho marika izany fa Jesosy dia tena Andriamanitra nefa koa tena olombelona. Tena Andriamanitra satria manao zava-mahagaga tsy efan'ny olombelona, manao zava-mahagaga izay tsy hain'iza n'izy ety ambany masoandro, manasitrana, ary nefa koa asehony fa tena olombelona, mety hivizaka mandeha lakana, mety reraka. Ary dia asehony marika izay toetran'i Jesosy izay eto hoe io Jesosy io dia sady olombelona feno no Andriamanitra feno. Amin'ity tapany voalohany ity ara dia manazava marika fa noho ny zavatra nataon'i Jesosy dia nakeo amin'ny olona. Inona moa ny zavatra nataon'i Jesosy? Zavatra telo. Voalohany dia izao, nampianatra Jesosy. Ny dikan'ny teny hoe nampianatra dia izao, nanazava tamin'ny olona ny lalana marina sy mahitsy. Nampianatra Jesosy. Nampianatra ny olona izy mba hahatonga ny olona hahafantatra an'Andriamanitra sy mba hahatonga ny olona hanatona an'Andriamanitra ao anatin'ny fibebahana. Izay ny voalohany nataon'i Jesosy, toriteny, fampianarana, faminaniana. Fa ny faharoa lehibe nataon'i Jesosy koa dia ny fanasitranana, nanasitrana ny marary Jesosy. Izay rehetra marary nanindry ny akanjony dia sitrana. Jesosy manasitrana. Ary izay koa no nataon'i Jesosy. Tsy hoe mampianatra ihany Jesosy fa manasitrana. Fa ny fahatelo izay asehontsika nasehon'i Jesosy dia izao koa eto, Jesosy dia fampihavanana. Fampihavanana. Ireo hafa firenena rehetra, ny Jodia teny avy any Jodia, ny avy any Edoma, ny avy any amin'ny Tiro sy Sidoma, io fa mitambatra ao amin'i Jesosy. Jesosy lay fampihavanana. Tapany voalohany izany dia manazava marika fa tonga dia aty ambonin'ny tany Jesosy. Tsy hoe nanao izay mahafinaritra azy, tsy hoe nitsangatsangana, fa nanana antony asa mazava Jesosy hitondra ilay vaovao mahafaly, le fiainanao amin'Andriamanitra, manasitrana sy ny olona maro samihafa, karazan'ny olona maro samihafa nentina teo amin'i Jesosy. Fa ny fahatelo dia izao, nampihavana izy,
ampiombony izy. Rehafako ho ny filazany maraka hoe nanatona an' Jesosy ro satria nahita ny zavatra natao. Niova ve Jesosy amin'izao andro antsika izao ny valiny tsia? Tsy niova Jesosy. Tsy niova mihitsy Jesosy. Satria hoy ny epistily any Hebreo hoe Jesosy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Tsy niova Jesosy. Ary satria tsy niova Jesosy dia mbola manao reo zavatra telo reo mandraka ankehitriny izy. Hoy Marka. Mbola afaka mamaha olana izy. Mbola afaka manasitrana izy. Mbola afaka mamerina ny fahafiavanantsika ao amin'Andriamanitra izy. Jesosy lay filazany tsara velona. Jesosy lay fiainana dia manatona an' Jesosy ny olona satria ny olona mangetaheta fiainana, mangetaheta famelan-keloka, te ho sambatra ao am' Jesosy. Niova ve Jesosy? Tsy niova Jesosy. Satria am'izao andro antsika izao de zao tsy hoe manasitrana ihany ko Jesosy, fa io Jesosy zay tompontsika io. De zao mbola mitory vaovao mahafaly, mbola mitory teny amin'ny alalan'ny fanamasina ny anatintsika, mbola mampianatra antsika amin'ny alalan'ny fanamasina ny anatintsika. Tsy miova Jesosy. Mbola mampita vaovao mampaly, mbola filazany tsara velona. Fa ny fahatelo tsy niova koa Jesosy. Jesosy zay fampiambonana, Jesosy zay nandrava ny hevitry ny fisarahana, Jesosy zay mahatonga antsika afaka mifandray am-po, afaka mifanatona satria eo Jesosy. Ary na dia ireo zay nifamaly sy ny fanozona aza, tatsika ny tantaran'ny Jiosy sy ny Edomita, de zao mbola afaka miaona indray rehefa ao am' Jesosy. Ary arakaraky ny anatonantsika an' Jesosy no anatonantsika koa ny namantsika. Mahay mifanatona isika rehefa miara-manatona an' Jesosy. Rehafako hotsika manao hoe tsy niova Jesosy ho atsika tsirairay avy, azontsika ataony mbola manovo izany fitahim-pahasoavana nataon' Jesosy. Fa ny faharoa, tapany faharoa milay mofonaina zay voalahatra ho atsika eto, ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo, dia Jesosy zay eo afovoan'ny olona, eo afovoan'ny karazan'olona maro samihafa Jesosy. Ary toy ny fanasitrana nataon' Jesosy, nanaiky an' Jesosy tsy ny firenena rehetra ihany, fa na de ny fanaratsy aza nanaiky an' Jesosy. Ny fanaratsy ara de zao nofehezin'ny Jesosy. Ary dia izay milaza ny maha-Andriamanitra azy tsika teo sy ny maha-zanak'Andriamanitra azy ny maha-Mesiasy. Fa izay aseho ny lalindalina kokoa amin'ny filantsarako Mateo eto manomboka amin'ny andininy fahasivy na ny fahafolo, ray amanontolo manotonga teo amin'ny andininy faharoa roa ambin'ny folo, de maneho ny Jesosy eo afovoan'ny olona ary mamaha olana. Rehefa eo afovoan'ny olona ianao, Jesosy Andriamanitra io zany no miresaka, nefa koa Jesosy olombelona no miresaka, de zao eo afovoan'ny olona izy. Raha Amandriamanitra feno azy tsy tokony olona mihitsy eo afovoan'ny olona, fa maha olombelona feno azy kosa nefany de hoy Jesosy manao hoe mba hitadiavy lakana. Ina dika lay tadiavy lakana? Tsy hoe mandositra Jesosy, fa mba ahafahan'ny olona rehetra mandre azy, ahafahan'ny olona rehetra mahita azy, ahafahan'ny olona rehetra miresaka aminy, dia hoy Jesosy mantsy mpianana anomany lakana kely ahy. Ny olona zany eny amin'ny plage eny amoron-dranomasina, Jesosy kosa eo amin'ny lakana eny amoron-dranomasina. Zany hoe Jesosy zany de aty amin'ny ranomasina ao anaty lakana kely, ary ny olona kosa de eny amin'ny plage. Ny dikan'io teny eto izao, nataon'i Jesosy zany fandaminana zany mba ahafahan'ny olona miaino azy. Zava-dehibe rehafako malala ity teny toy ny teny anomany lakana kely na anomany sambo kely aho mba hiandry ahy fa mifanety ny vahoaka. Zany hoe tsy hoe mandositra ny vahoaka Jesosy na tsy teo atony ny vahoaka Jesosy na ahoana, fa izao tena fandaminana, tena manao ny asany dekona Jesosy eto. Hoe hitory teny izy de mba tiany raha ohatra ka maheno azy daholo ny olona rehetra, de niteny tamin'ny mpianatra izy anomany sambo kely aho. Raha ohatra ka teo ampovoan'ny olona Jesosy de mazava ho azy fa zay nifanety taminy eo ihany no nahazo tombotsoa, ary de manjary lasa ny tombontsoa ny olombitsy ihany
ny voatsimbon'i Jesosy, raha eo ampovoan'ny olona izy zay 520 manodidina azy no mahita azy. De hoy Jesosy, any manolakana kely ka somary miataka kely ery amin'ny ranomasina, ny vahoaka kosa ery amin'ny plazy ery, de mahita any olona rehetra, mandre any olona rehetra. Jesosy rehefa aseho marika fa Jesosy ry afaka de zao, Jesosy zay mamaha olana, Jesosy te hoeny ny olona rehetra, Jesosy te hamonjy ny olona rehetra, tsy ny olona vitsivitsy ihany, tsy zay akaiky azy ihany. Ny tiany Jesosy ho sitrana na handre ny filazantsara, fa Jesosy te zao tiany ny handrenisy any olona rehetra ny filazantsara, tiany koa ny ahasitrana ny olona rehetra amin'ny aretiny. Na ny devoly aza hoy Marika teny niankoka nanaiky an'i Jesosy mazava ho azy, satria Jesosy zanak'Andriamanitra, ary ny devoly nafantatra azy, nampanginin'i Jesosy izy, nahoana no nampanginin'i Jesosy azy, satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Misy fotoanan'Andriamanitra, misy lamin'Andriamanitra ny amin'ny ahavitongan'i Jesosy ho fato amin'ny hazo fijaliana. Zany de nampanginin'ny Jesosy ny devoly mba tsy antsoantso lava sy anelingelina sy atonga ny olona hifantoka am'lay fahagagana fotsiny ihany, de nampanginin'i Jesosy ny olona. Ny avako malala andro faharoa sady amin'ity herinandro na andro fahatelo amin'ny herinandro ty isikany io, izay ampanantenain'ny tompo atsika fa tsy niova izy. Tsy niova izy satria zanak'Andriamanitra, tsy niova izy satria Mesy, tsy niova izy satria ao amin'ny Andriamanitra izy. De mitaonanao areto tsaramasina araka ny Marika, mitaonanao atsiary fa natao anao Jesosy, natao an'ny olona rehetra Jesosy, tsy manavakavaka Jesosy. Ary zany ny mpino ry avako malala, tsy manavakavaka, mahatsiaro te hizara fifaliana mandrakariva amin'ny olona zany ny mpino. Am'ty andinitra am-piantanantsika ty ary de tia hampatsiaro anao Marika, tia anao Jesosy, tia anao izy ka tsy miova izy. Lay Jesosy amin'ny Petera ihany, no Jesosy any Jaona, no Jesosy anao, afaka manasitrana anao raha mino ianao. Satria le olona be dehibe sotranin' Jesosy niazakazaka raha natonazy, sitrany ianao, nitahotra maro samihafa ao anatinao rehefa ao anatinao Jesosy. Ny zava-dehibe tsy ny materiel tsy fa zao miazakaza ao am' Jesosy, apetranoy Jesosy ao am-ponao, fa iasa izy ampahiry anao, hitondra fifaliana ho anao. Fa Jesosy ko mampanana anjara ny olona rehetra manodidina azy, manana anjara am' Jesosy ianao, mifanety ny olona, mifanesika ny olona, satria te ahita fahagagana. Fa izao fantatry Jesosy ianao anatin' zany olona mifanesy zany, mifanesika, dia fantatry Jesosy ny azy, fantatry Jesosy ianao. No zany matoky an' Jesosy, matoky ny heriny, matoky ny fitiavany, fa fantany ianao. Ary ny olona rehetra zay mino de tiany tompo tsiso diso anjara fitahina aminy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay, misaotra anao ny amin'ny soratra masina zay manantitrantitra aty am-ponay fa zanak'Andriamanitra ianao Jesosy, tonga olombelona ianao, namonjy anay, nanasitrana anay, nampianatra anay ny lalana marina nahatongavanay aminao Andriamanitra. Misaotra tompo, de taio tompo zahay anana fifaliana mandrakariva, aroviny fanoloran-tenanay. Misaotra fa manome toky anao fa tsy misy miafina aminao, na ny asanay, na ny fanirianay, ko de valio vavaka zay tompo, ao am' Jesosy Kristy mpamonjy anay. De taio tompo ny asanay am'ty tontolo andro ty, taio ny asanay mba havokatra tsara, taio ny asanay mba ho feno fifaliana, taio ny asanay mba anjakan'ny fahasoavanao, de ataovy mahita fiteo masonao mandrakariva zay am'ty tontolo andro asanay ty. Taio ireo marary sy trano, taio ireo manana olana sy trano, taio ireo manana ady am-panahy, paherezo Jesosy. De taio koa ny tanyrazanay zay hitanao, ny hetahita ty anatina
hiezaka hiavao hiova fo dia mampahirezana i tompo hitoetra mandrakariva aminao Andriamanitra. Saotra Jesoa. Amen.